Nanangana ny anankiray tao amin'ny niaraka tamin'ny Vondrona TV Plus Radio Plus TV. Ny anankiray kosa dia Gasistar izay chaîne miopana zato isan-jato amin'ny sport sy culture malagasy. Ankoatr'izay dia nanao ezaka ihany koa izahay tamin'ity taontina amin'ny fahafapony mpanjifanay satria tsapanay fa tsy ny rehetra no miteny frantsay ka nisy novelas philippine anankiray Rianna no nataonay anarany. Nadikanay amin'ny fiteny malagasy iray manontolo. Tao anatiny izay 5 taona nisy ny Star Times izay dia niezaka hatrany izahay velatra anisan'izany ny fanokafana ny botika tany Toamasina tamin'ny volana febroary taonty ary afaka herinandro dia isokatra ihany koa ny ao Antsirabe. Amin'izao fetin'ny Christmas zao fomba ny Star Times no mandeha aloha dia manome sahady izahay vokatra maromaro izay ho atolotray anisan'izay ny produit Star Times Go. Produit Star Times Go dia tsy décodeur na télé fa ireo vokatra hafa tahaka ny électroménager sy ireo pitsopitsony teknôlôjika izay amina sampana anankiray natokana mihitsy hoe Star Times Go. Amin'ity Christmas ity dia mihena tanteraka ny vidiny ary any amin'ny botika sy ireo mpandrinjaranay no afaka ahitana an'izany. Ary satria Christmas araka ny teneniko ny andro dia nomena fahafampo ireo izay efa niaraka taminay hatramin'izay. Tao ny zavatra be dia be ny rahanay niaraka tamin'ny mpanjifanay fa amin'ity Christmas ity ho an'ireo izay efa ao anatin'ny bouquet basique na smart ka manao réabonnement roa volana dia hijery ny bouquet eo amboniny izy mandritra ny 2 volana. Raha ohatra kosa izy ka efa ao anatin'ny bouquet super na classique dia manao réabonnement roa volana dia azo 10 andro mamaim-poana. Ankoatr'izay dia eto izay dia efa miteny zato fa ho avy ny produit solaire Star Times afaka fotoana fohy. Ny produit solaire io dia hisy panneau solaire sy ny kit rehetra ahafahana mandefa ny herinaratra ao an-tokantrano. Any amin'ny tapatapaky ny volana Desambra any no hiverinay resaka amin'izay angamba isika.